Miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpanaraka ny pejy rehetra tain'ny tompo daholo. Ny alahady fahatelo amby roapolo ny volana martsa ho avy izao taona 2025 dia nilaza ry zareo ao amin'ny fiangonana FM Foi fa ankalaza ny faharoa ambin'ny folo taona nahazahoan'ny apôstôly Benjamina ny ositra amin'ny maha apôstôly azy. Zany hoe sous forme-na date anniversaire zany lay amin'ny 23 martsa izao, izay ankalazana ny amin'ny hoe 12 taona nanosorana ny apôstôly Benjamina. Tsy ataoko lava be le resaka. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe selon la Bible 12 ny apôstôlin'i Jesosy Kristy Jodasy lay anankiray namadika araka ny efa maha-prédestiné azy ho zanaky ny fahaverezana selon ny toe-pony dia nosoloana ny Matia taorian'ny filokana. Fa ireo apôstôly 12 zay tena officiel selon la Bible ireo tsy nahitana mihitsy toko sy andininy tao amin'ny baiboly ny amin'ny hoe fankalazana an'izay date anniversaire izay ny amin'ny fitsingerenan'ny taona izay nanosorana ny consacrena azy ireo ho apôstôly. Tsy misy mihitsy toko sy andininy ao amin'ny baiboly ao amin'ny filazaon-tsara hoe nankalaza date anniversaire i Petera tamin'ny maha apôstôly azy, nankalaza date anniversaire i Jauna tamin'ny naha apôstôly azy, sy ny sisa rehetra, eny fa na dia i Jodasy izay mpamadika aza. Dia ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe inona no objectifan'ny fiangonana FM Foi, inona no objectifan'ny Monsieur Benjamina plus précisément amin'izay hoe ankalaza ny faharoa ambin'ny folo taona na apôstôly azy zay. Be da be mantsy no miteny hoe iza nanositra azy ho apôstôly, apôstôlin'izy izy zay tsy hidirantsika izay fa betsaka ny azo ambarany amin'izay. Fa ny azy zany tsotra be fotsiny hoe aiza ao amin'ny baiboly izay hoe mankalaza date anniversaire na apôstôly anao zay na hoe ny date anniversaire naha mpaminany anao na ny naha docteur anao naha évangélistre anao araka ny ministera sy ny fanomezam-pahasoavana zany izay isaloranao. Intéressant be izay question zay satria amin'izao vanim-potoana vaninandro faran'izao dia tena be da be mihitsy no mampiasa titre fanomezam-pahasoavana, fonction ny resaka eto, na ministera ihany koa na talenta, hoentina miséduire rapino, hoentina manao intéressé, hoentina mankalaza tena culte de personnalité, hoentina miattirer attention ana olona, hoentina manaitra popularité, zany hoe resaka clientélisme sy ny zavatra ohatrohatran'izany. Zany rehetrarehetra zany efa tsisy principe selon la Bible ary tsy volonté divine izany zavatra mitandrotsaintsika rehetra izany. Za manokana tsy contre ny amin'ny famorina olona, mirazotra amin'izay fizarana ny tenin'Andriamanitra, famorina olona, fampivavahana, fampibebahana sy ny hetsika ara-pivavahana isan-karazany toy izany. Fa du moment hoe misy an'ilay zavatra nyresantsika teo hoe pour attirer l'attention des gens, hoentina manaitra fiarahamonina, hoentina manao show, manao intéressé, hoentina mibitabitaka zany na hoentina mankalaza tena sy zavatra ohatr'izany araka ilay nyresantsika teo
dia efa zavatra mivilana izy zay, efa mivoaka amin'ny lalan'ny filazantsara izy zay. Ka za tsy miakuze ny fiangonana FM foana miakuze any monsieur Benjamin, fa ny afotsiny apetrako mazava hoe tokony ho zavatra selon la Bible foana no fietsehana sy hetsika ataotsika, ary tsy tokony hisy zavatra avy amin'ny nofo, surtout hoe zavatra amin'ny alalan'ny kajikajy sy ny fisainana sy ny fieritreretana ikendrena anton-javatra anankiray. Tsy izay le izy. Fa ny zavatra ataotsika zany de tokony hoe simple be mijanona amin'ny antonony selon la Bible, Sainte Écriture, soratra masina, atreo fotsiny, de mamela malalaka ny sitrapon'Andriamanitra anapaka ao anatin'izay isika, ary mamela malalaka ny voninahitr'Andriamanitra, satria rehefa mahomby tena amin'izay isika dia miasa malalaka ho azy Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tsy tia zavatra amboamboarina fa zavatra natoraly mifanitsy sy mifanaraka amin'ny soratra masina. Izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Atsipitsipiko ihany zany teny zany ho fampisaintsainana antsika rehetra voalohany amin'izany ny tenako. Amin'ity resaka fankalazana date anniversaire ity amaranako azy, efa lavabe ny resaka, de misy passage anankiroa reto zaraiko amintsika. Anniversaire ny Farao Genesis 20, dinio zay. Anniversaire ny Heroda Matthieu 4:40, Marka 2:9. Ary ny zanaka vavin'ny Herodiasy no nandita amin'izany. Ny animena n'ilay date d'anniversaire ny Heroda zany de fantatsika rehetra ny toy tantara, nanapahana ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Ny tia nambara amin'izany de hoe ity resaka date d'anniversaire ity au fond ny contexte zany, rehefa tena fakafakana dia fête babyloniana izy io. Ekena fa ny zavatra rehetra dia afaka anandratana an'Andriamanitra tsy to daholy iderana azy, anomezana voninahitra azy. Fa au fond amin'ny atiny zany ity resaka hoe mankalaza date d'anniversaire ity dia fomba amam-panao babyloniana izy io, pratika babyloniana. Lay esprit no tena tiana tsindrina ao anatin'izay. Ka raha ohatra hoe ositra na consécration sy antom-panomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, tahaka ny hoe fonction na ministère en tant que hoe apôtre, ny sujet antsika eto be 23 mars 2025 faharoa-ambin'ny taona ny nahazony monsieur Benjamin ny titre apôtre, de sous formana fankalazana date d'anniversaire le izy. Ohatrany za tsy teny hoe misy soflana esprit ana babyloniana ve le izy tsy anjarako no miteny an'izay, fa ny azoko ambaratsika de hoe izao toetra ny fanahy, il faut savoir discerner. Zanga no amezako an'izany rehetrarehetra izany. Averiko ihany fa tsy manameloko an'izaniza fa misarika antsika tsiraray kosa andinika au fond mihitsy amin'ny atiny, amin'ny alaliny en détail ny soratra masina, satria amin'ny alalan'izany toe-potsika mandinika izany, ny fitiavatsika isika minsista ao anatin'izany mijery ny rariny sy ny hitsiny araka ny volonté divine. Amin'ny alalan'izany no ahafahantsika miroso makany amin'ny tanteraka. Eto sady tery ny lalina makany an-danitra, vitsy no mahita azy. Zay de samita in'Andriamanitra daholo. Mankasitraka.